Olona efatra indray no maty noho ny valanaretina Covid-19 ny folo Jona teo, araka ny tatitra momba ny valanaretina nivoaka tamin'ny Hainao Manjery androany Zoma. Avy any Mahatsiatra Ambony ny telo, ary avy any Analanjorofo ny iray. Miisa 7,700 araka izany ireo efa lavon'ity valanaretina ity, hatr'izay natongavany teto Madagasikara ny volana Martsa 2024. Olona 720 tamin'ireo 4,700 natao fitiliana no voamarina fa mitondra ny jibon-karetina ho omaly alakamisy. 12 amin'izany dia avy eto Analamanga, 3 avy any Atsinanana, 4 avy any Mahatsiatra Ambony, iray avy any Atsimo Andrefana, iray avy any Menabe, iray avy any Itasy, ary iray kosa avy any Sofia. Tsy voafaritra mazava ny isan'ireo mbola manaraka fitsaboana, fa 570 amin'izy ireo dia anaty fahasarotana araka ny tatitra hatrany. Marary 230 kosa no voalaza fa sitrana. Afaka manantona mba ho atao vaksiny etsy amin'ny Trade Tower Ivandry ireo mpiasa sy tompona orinasa tsy miankina manomboka izao. Omaly alakamisy no nametrahana io toerana fanaovana vaksiny io, araka ny nambarany Thierry Rajaona, filohan'ny fikambanan'ny orinasa tsy miankina eto Madagasikara tao amin'ny page Facebook ny GEM. Natao ho an'ireo mpiasa eny anivon'ny sehatra tsy miankina sy ny fianakaviany ity ivitoerana ity mandra-pahatonga ny 12 Jona izao. Misy ihany koa anefa ireo mpanao vaksiny avy amin'ny Hosty afaka manantona ny toeram-piasana raha toa ka maro ireo mikasany hanao vaksiny misoratra anarana. Miisa 3,000 ireo efa nisoratra anarana hanao vaksiny teny amin'ny Hosty hatramin'ny omaly alakamisy, araka ny nambarany Olo Rabemihoatra Rakotomaharo, lehibe ny sampana fitsaboana ao amin'ny Hosty. Tompon'andraikitra maro avy amin'ny fanjakana Foibe, Olombofidy, mpitantana avy amin'ny faritra, mpandraharaha amin'ny sehatra tsy miankina no nivory androany Zoma sy Rapitso Sabotsy any Tolaniaro. Ny fampandrosoana ny faritra atsimon'ny Madagasikara, indrindra fa ny faritra Androisy Anosy no niompanan'ny fikaonandoha. Vahaolana maharitra manoloana ireo olana mianjady amin'ny faritra no heverina ivoaka amin'ny fifanakalozana hoy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, izay nitarika ny fivoriana. Notsindriny fa tsy nahitam-bokatra ny tetikasa natao tany atsimo hatramin'izay, izay nanokanana vola be novatsin'ireo mpamatsy vola ka ilana vahaolana miainga avy amin'ny Malagasy. Tsy nahitana ireo mpamatsy vola mahazatra na mpiara-miombinantoka vahiny nandritra ny fivoriana.